Fandrotra ny araba tompoko lasoko vava manokana mahakasika ilay andro ratsy ato amin'ny lakandranon'ny Mozambika ny voatrangana ilay tangoronoram-baratra tato atsimon'ny lakandranon'ny Mozambika ary nafeno ny fepetra ho depression tropicale izy ny maraina teo tany manodidina ny 700 km andrefany itampolo sy ny fohibeny raha tamin'ny 7 ora maraina teo manodidina ny 570 km isan'ora ny rivotra entiny arahana tafiotra 570 km isan'ora raha tao anatin'ny 20 ora farany dia somary nanondiany ny anatsimo atsinanana izy fa vinavinaina ivoatra ho rivodoza kosa anio alina ary anonidiany iatsinanana vinavinaina hiditra antanety manodidina ny Anakao distrikany Toliara faharoa sy Androka distrikany Ampanimo izy raha pitso maraina. Miantra araka izany ny fampitandremana miloko mavo mahakasika ny rivodoza ho an'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa Betioky Atsimo, Ampani ary koa Belo sy Tsiombe. Entanina ny mponina eo anelanelan'ny Morombe sy Tolagnaro araka izany mba tsy hiandrika intsony satria aheriny ranomasina ary ho mafy ihany koa ny fitsokon'ny rivotra. Entanina ihany koa anaraka tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro sy ny toromarika atolotry ny manam-pahefana eny ifotony.